ny Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly ary ny Fikambanana Mampiely Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa MAMATONALINA izao? Andro fahadimy. Andriamanitra no mifehy ny tantara. Faly miarabantsika rehetra ry havana ao anatin'izao fandaharana feo MAMATONALINA izao. Miarabanao afaka mandray izao horonan-tsara izao ary ao anatin'izao no andraisanao ny tenin'Andriamanitra sy fampaherezana. Andeha hivavaka aloha isika. Sotranao zay ry Andriamanitra rainay eo manome anay an'izao fandaharana izao. Azonay mivelona amin'ny teninao. Azonay mandray ny afatrao indray. Dia aoka ianao no anapaka feno ao anatin'ny fandaharana fanahy masina. Hiasa mahery ho an'izay mieno, ho an'izay miteny ambomba anay rehetra ao anatin'izao fandaharana izao. Dia mitenena mpamonjy eo fa vonina iaino anao izahay andray fanavaozana indray. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Feo MAMATONALINA. Ny lohahevitra lehibe ho an'ny feo MAMATONALINA amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe HATSANGAN'ANDRIAMANITRA ny FIRENENA MIBEBAKA. Ary ny tenin'Andriamanitra izay natao teny faneva, teny lohahevitra lehibe ao anatin'izany dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ny 9:40. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fahatahorana dia ataoko ao am-pony kosa. Izany teny mamelombelona sy mampahery izany no omen'Andriamanitra antsika ry havana hampaherezana antsika indrindra ho an'ny firenentsika. Izay hojerentsika androany dia ny lohahevitra hoe Andriamanitra no mifehy ny tantara. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Jeremia 2:30 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tonga tamin'ny Jeremia ny teny Jehova hoe indro izao ny Jehova, Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Koa izao ny lazain'i Jehova, indro efa atolotra eo an-tanan'ny Kaldeana ity tanàna ity sy eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka ho afany. Ary ny Kaldeana izay efa mamely ity tanàna ity dia hiditra ary andrehitra afo eto ka andoro azy mba amin'ny trano izay efa nandorona ditika azo manitra teo an-tampony ho an'ny bala, sady nanodinana fanatitra hidina ho an'Andriamanik'afa mba hampahatezitra. Ny hevitra voalohany raisitsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra. Araka ny ambarany teo hoe indro izao ny Jehova, Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Tompony fahefana rehetra Jehova Andriamanitra. Fampaherezana izany ry havako. Izy ny tompony fahefana ka na inona zavatra andalovan'ny firenena, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra ny manatanteraka fahagagana hamonjena ny firenena. Moa misy zava-mahagaga tsy haiko va? Hoy izy. Ny valiny tsy misy tompoko. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tompony fahefana izy ary manatanteraka izay rehetra nampanantenainy. Afaka manantena ny zanak'Israely. Ampitondrainy an'i Jeremia zao tenin'Andriamanitra zao. Afaka manantena ny Israely fa hanafaka azy Andriamanitra. Saingy izao mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetra. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra atao. Na lavaka lalina mangitsongitsoka toy ny ahoana
no hitoeran'ny firenena dia afaka manantena ny vahoakan'Andriamanitra, afaka manantena ny olon'Andriamanitra, fa mahay zava-magaga Andriamanitra ary amany olana. Ny faharoa indray, ny fahamarinana tsoahitsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe Andriamanitra ao amin'ny fiandrianany mahatanteraka ny fikasany. Izay fiandrianan'Andriamanitra izay nefa no tsy azo adiny ona. Andriamanitra tsy baikonao, ataovy zao dia terenao izy. Manana ny fiandrianany Andriamanitra, manana ny sitrapony Andriamanitra, manana ny fotoanany Andriamanitra, manana ny fomba ny Andriamanitra amin'ny famoahana ny firenena ao anatin'ny olana na ny zavatra sarotra. Ilay tenin'Andriamanitra teo dia izao ny fanapahakevitran'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Koa izao ny lazain'i Jehova, indro efa atolotro eo an-tanan'ny Kaldeana ity tanàna ity, sy eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka ho afany. Zay zany le sitrapon'Andriamanitra. Zay sitrapon'Andriamanitra zay no tanterahiny eo amin'ny zanak'Israely, tsy baikoniza Andriamanitra, zay ny fantany fa mahasoa. Tsarotsika le tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:15 20. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Le hoe fantatsika tsy azo sarahina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Le fantatsika milaza hoe fandresen-dahatra atao anatiko mihitsy zany. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Tandremo koa fa matetika tonon'ny olona aingana izy dia hoy izy hoe izay tian'Andriamanitra dia hoe tian'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa. Dia fomba fiteny aingakaingana zany, fa aza adinoana ihany koa le izy hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra tia an'Andriamanitra, mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manao izay mahafaly an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay ataony rehetra. Zany ny olona tia an'Andriamanitra, ary Andriamanitra mitsinjo ny olona tia azy. Tsisy zavatra avelan'Andriamanitra mitranga eo raha tsy fantany fa miara-miasa ahasoa. Saingy izao hoe fantatsika ve zany? Raha fantatrao zany maharesy lahatra anao zany dia ekenao ny fandaharan'Andriamanitra rehetra. Ny Israely nge tsy nakasitraka an'io ny tenenin'i Jeremia mihitsy izy, maneke ho babon'ny Babilôna ianareo. Zay le sitrapon'Andriamanitra, zay ny lalan'Andriamanitra afaka. Fa tsy nanaiky ny mpanjaka tamin'ny fotoan'andro. Jeremia indray natsipony tany anaty lavadrano. Jeremia indray no nenjehany satria manambara ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manana ny fiandrianana. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny lalan'Andriamanitra, ary apetra ny mazava eto zany. Voalohany lazaintsika teo zany dia izao hoe mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, tompon'ny fahefana rehetra Andriamanitra. Fa faharoa teneny izao kosa dia izao manana ny fiandrianany Andriamanitra amin'ny fanatanterahany ny fikasany. Ny fahatelo, ny fahamarinana fahatelo dia izao hoe Andriamanitra mampiasa ny jentilisa hahatanteraka ny fikasany. Zany no manambara fa tena tompon'ny fahefana rehetra tokoa Andriamanitra, ka mifehy ny zavatra rehetra, mifehy ny olona rehetra, azo ny ampiasaina ny firenena rehetra hahatanteraka ny fikasany. Kaldeana no natsoina eto zany hoe ny Babilôniana zany. Hahatanteraka ny fikasany, firenena jentilisa zany, tsy mahalala an'Andriamanitra, fa ireo no fidian'Andriamanitra hahatanteraka ny fikasany. Dia arak'ilay tenin'Andriamanitra efa nivakitsika teo hoe ary ny Kaldeana izay efa mamely ty tanàna ity dia hiditra ary andrehitra afo eto ka andoro azy. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Nampiasany firenena jentilisa hanatanteraka an'izany. Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra, Andriamanitra amin'ny fiandrianany manatanteraka ny teny fikasany amin'ny fombany, amin'ny sitrapony,
tsy misy anteritery dia Andriamanitra ihany koa afaka mampiasa sao rehetra zao ny firenena rehetra hahatanteraka ny fikasany. Ny hevitra fahaefatra farany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra jerentsika dia ny hoe Andriamanitra tezitra noho ny fanompo-tsampy ary mamaly izany. Andriamanitra tezitra noho ny fanompo-tsampy ary mamaly izany. Tiambarany eo le tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe mba amin'ny trano izay efa nandorona ditika azomanitra teo an-tampony ho an'ny bala sady nanidinana fanatitra hidina ho an'Andriamanin-kafa mba hampahatezitra. Zay ny antony io e. Avela ho babon'ny Kaldeana zanak'Israely fehzin'Andriamanitra, ahitsin'Andriamanitra satria nampahatezitra n'Andriamanitra noho ny fanompo-tsampiny. Zava-doza eo masin'Andriamanitra ry havana ny fanompo-tsampy, halan'Andriamanitra izany, mampahatezitra n'Andriamanitra izany. Mety tsy takany tamin'ny andron'ny zanak'Israely hoe ditika azomanitra teo amin'ny tampony de bala no ivavahana anaterana fanatitra na nidinana fanatitra hidina. Mety tsy ohatr'izany ny fitrangan'ilay fanompo-tsampy fa mety amin'ny fomba ny teknôlôjia vaovao amin'izao andro iainantsika izao. Fa Andriamanitra dia efa natao anjorom-bala, efa natao atsisiny, tsy Andriamanitra itsony no tompony fahefana rehetra teo amin'ny zanak'Israely. Andriamanin-kafa hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Andriamanitra tsy izy izay nampahatezitra n'Andriamanitra no natsangana ho Andriamanitra. Ary izany indrindra no fahaizan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao hoe ho babon'ny Kaldeana izao ny zanak'Israely. Hoy ao indray hoe mampahatezitra n'Andriamanitra ny fanompo-tsampy. Aza maka-fanahy n'Andriamanitra, aza avariana, aza manao fiainana mandeha ho azy ka efa manakalo an'Andriamanitra amin'ny karazana teknôlôjia amin'ny fomba n'izao tontolo izao. Tsy ho zary voatanisa eto fa ianao no mandihy ny tena. Zay maka ny toeran'Andriamanitra dia sampy. Zay maka ny toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao dia sampy. Zay maka ny toeran'Andriamanitra amin'ny fotoananao, mba isao ny fotoananao. Firy no omenao an'Andriamanitra? Hiarahanao aminy, hanomponao azy, ananao firaisana eny aminy, hivavahanao, andinihanao ny tenin'Andriamanitra. Ndraindraiky tena kily varavety amin'ny fotoananao zany, fa nibahana amin'ny fotoananao zavatra hafa. Raha tsy hanonona fotsiny aho hoe ny Facebook ohatra ihany zany, fa tsy zany ihany betsaka no mandrombaka ny fotoanantsika, mandrombaka ny momba ny fiainantsika mihoatra no Andriamanitra. Reny le lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe sampy tompoko. Fa na le sampy ohatrany tamin'ny zanak'Israely koa reny mbola misy firifiry ny olona mbola mankasitraka ny famadihan-drazana. Firifiry ny olona mbola mandeha manao alamady be. Firifiry ny olona mbola mandeha ny tendrombohitra manatitra zao karazana fanatitra biby rehetra izao. Zay tena fahavetavetany eo anatrehan'Andriamanitra. Sampy zany. Mahatezitra n'Andriamanitra. Ary fahaizan'Andriamanitra ny fanompo-tsampy dia zany no asehony eto ho an'ny zanak'Israely. Zay le mahasoa ny zanak'Israely fahaizana mba halala mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mifehy ny tantara. Tsisy olona afaka manakana an'Andriamanitra amin'ny fanatanterahany teny fikasany. Tiany ane io zanak'Israely io e. Firenena nofidiny natokany ho azy. Dia io nefany miala aminy, mivadika aminy, manompo sampy. Maharary an'Andriamanitra zany, Andriamanitra sarom-piaro izy. Dia zany rehetra zany natonga azy manatanteraka zao famaizina izao. Andriamanitra no mifehy ny tantara. Andriamanitra zay mahay ny zavatra rehetra. Tsisy zavatra tsy hainy atao. Tompony fahefana rehetra. Andriamanitra zay miasa mahatanteraka ny fikasany ao amin'ny fiandrianany. Tsisy manakatsaka anazy ny amin'izany ihany koa. Izy no mifehy ny tantara. Mahatanteraka zay efa nomaniny izy. Andriamanitra zay mampiasa ny firenena rehetra, mampiasa ny olona rehetra hahatanteraka ny fikasany.
firenena jentilisany nampiasainy teto. Andriamanitra izay tsy tia ary mankahala ny fanompo-tsampy, manafainy fanompo-tsampy mba hanamasinana ilay firenena nofidiny ho azy. Mety zava-mitranga eto amin'ny firenentsika koa izany. Izay rehetrarehetra nytononona ho an-janak'Israely misy eto amin'ny firenentsika. Andriamanitra tia any Madagasikara, te hamonjy any Madagasikara, te hanasoa any Madagasikara, ka ilay tenin'Andriamanitra nivakitsika teny am-boalohany, ny fanekena nataoko taminy dia tsy hitsaharako hanasoavana azy, te hanasoa any Madagasikara Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havako dia tokony hampisaintsaina antsika hiverina amin'Andriamanitra, hibebaka amin'Andriamanitra, tsy hirimbelona hanao izay mampatezitra an'Andriamanitra, fa anaiko kosa miverina aminy. Andriamanitra nge mifeny tantara. Ty ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:7, andiny 7:7 ty manamafy izay nambara rehetra, manao hoe miasa aho ka iza moa no mahasakana izany. Andriamanitra dia Andriamanitra miasa ary tsy misy mahasakana azy. Ary zaza mbola tahiteny manao hoe miasa Andriamanitra ho an'ny Madagasikara. Aza mijanona ianao, miasa tompo malalo mba hahatonga ty fireneny ty hibebaka ary hiverina amin'Andriamanitra, hahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitarihan'ny fanahy masina mba ho isan'izay olona miverina amin'Andriamanitra tsika hisaintsaina n'izao fandaharana feo mamatonalina izao. Ndeha hivavaka sika. Mankasitraka anao zay ry Andriamanitra izay mifehy ny tantara ho. Eny, manaiky ny fitarihanao izahay, manaiky ny fitondranao mahasoa, satria tsy mitsahatra manasoa ny firenenay ianao. Tompo, mba hampisaintsaina anay ane ny teny nomenao androany. Ny amin'ny zavatra misy tsisy zavatra izay tsy hainao atao. Ny amin'izay olana misy tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Mba hatoky an'izany izahay. Dia ao anatin'izany izahay dia tario izay Andriamanitra, mba olona manaiky ny fiandriananao, manaiky ny fitondranao marina, manaiky ny fitarihan'ny tana maherinao amin'izay ataonay rehetra. Tsy monomonina na ikomy aminao sanatriany vava, tahaka nataony zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro koa ny monomonina nampahatezitra anao, fa anaiky ny fitarihanao sy ny fitondranao dia tario koa izay olona ahita andinika ny tantara misy, fa tananao no anatin'ireny tantara ireny. Mampiasa zentilisa ianao, mampiasa firenen-kafa ianao, mampiasa ny olona rehetra ianao ao anatin'ny tantara, ahatanteraka ny sitraponao. Meo anay ny maso mahiratra ahitan'izany tananao izany, ary anaiky ny fitondranao dia olona izay hibebaka aminao noho ny fanompo-tsampy, noho ny faharatsiana izay mampahatezitra anao, ary hibebaka mba hahazoana famonjena, fanasitranana ho an'ity firenena ity. Hoderainay mandrakizay ny anaranao Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:10, andininy fa 5:30.